Riavako malala ho ny tompo, mbola ho ampitombona ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miasa anambara any Kristy. Miasa anambara any Kristy. Zany indray ry havana no misongadina amin'ity mofinainantsika ity, Jaona 10, ny andininy 12 hatramin'ny andininy 13. Miasa anambara any Kristy. I Jesosy tao amin'ny tempoly namonjy ny andro firavoravony, raha marina kokoa namonjy ny fetiny fitokanana na ny fety ny jiosy entina ahatsiarovana ny fanarenana indray ny tempoly tao aoriana ny fanimbazimbana ny sampy izay nisy teo aminy. Dia narenina indray ny tempoly. Ka eto tiany Jesosy asongadina ny tena fanarenana tena izy, dia ny antsoina hoe fanambarana any Kristy. Kristy izay adika ihany koa hoe Mesia na ilay voaositra. Ny fitokanana tena izy, ny fialana amin'ny sampy tena izy, dia ny fanekena na fanambarana ny maha-Mesia any Jesosy Kristy. Eto miseho amin'ny endrika anankiroa zany fanambarana any Jesosy ho Mesia na ho Kristy zany. Andaniny asehon'i Jesosy amin'ny fiahiny ny ondriny, ny fifandraisany amin'ny ondriny, ny fifankafantarany amin'ny ondriny. Ka ny ondriny malala azy, izy malala ny ondriny, ny fanambarany ny tenany. Fa ankilany kosa dia asehon'i Jesosy amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra, ny fanehoany fa tena iray ihany izy sy Andriamanitra. Zany no zava-dehibe asongadiny lay hoe fanambarana ny maha-Mesia, ny maha-Kristy any Jesosy Kristy. Riavako malala ho ny tompo, asa miandry ny mino rehetra zany ny anaraka izay efa nataon'i Jesosy, izay efa notenenin'i Jesosy. Fomba n'Andriamanitra hatramin'izay zany manambara ny tenany, manambara ny maha-Andriamanitra azy, manambara ny maha-izy azy. Na Andriamanitra manambara ny tenany, na i Jesosy manambara ny tenany, ary isika koa asain'i Jesosy manambara ny tenany, manambara ny maha-Mesia azy, manambara ny maha-Kristy azy. Riavako malala, mazava araka izany fa tsy ny anambara tena no iantson'ny tompo antsika, tsy ny filazantsika na fifaninanantsika hitovy lanja na hitovy toerana na hitovy voninahitra amin'ny Kristy akory no zava-dehibe, fa ny fametrahantsika ny anjara toeran'ny Jesosy ho Andriamanitra, ho tena Kristy, ho Mesia. Izy lay nitondra fanafahana, izy lay nitondra ny fanavozana ny tempoly, izy lay ambara ny soratra masina fa ekena ho Andriamanitra. Arak'izany miasa ry havako, miasa anambaran'i Jesosy ho Andriamanitra, miasa anambaran'i Jesosy fa tsy ianao indray no ahanjary haka ny toerany. Miasa haneho mandrakariva fa Andriamanitra i Jesosy amin'ny fiteny, amin'ny asa, amin'ny fihetsika sy ny eritreritra koa aza, dia ho asongadina fa i Jesosy no Mesia. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra.
amen. Ivavaka isika ry avako. Misaotra anao zay Andriamanitro no ny famonjena lehibe izay nataonao Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao. Efa tonga ianao, mahafantatra ny ondrinao, mahalala ny ianao ary mamonjy azy raha teo. Ny fifandraisanao teo amin'ny Andriamanitra ray no nitondra fanavotana lehibe ho an'izao tontolo izao, dia nanana anjara tamin'izany izay. Vonon'izay Tompo, anambara ho reni-tany, ho ren-danitra, hijoro ho vavolombelona, fa ianao no Andriamanitra. Tsy misy tahaka anao ary tsy misy afa-tsy anao. Amin'ity anio ity, mivavaka manokana izahay, ry Andriamanitray, mivavaka manokana ho an'ny ankohonanay, ho an'ny vady aman-janakay, ianao Jesosy izay efa niantso sy nifidy azy ho tena iray aminay, no hamangy azy amin'ny toerana misy azy ankehitriny, anehoanao ny anaranao lehibe, ny famondram-ponao tsy misy fetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.